fofo ny aiko. Tantara indray miseho no soratan-drazafy mandimby dia Arantsoa. Ho velomin'ny tolotra miaraka amin'ny Solofo José Sinofy ary Bob Thierry. Mandray feo sy mandrindra ara-teknika Ando. Manatotosa Solofo José. Liza. Ahoana ry dada? Ela midadadada foana eo. Mbola taiza moa lany tara be mbo tonga ankeo atoandro. Tara? Tamin'ny 12 sasany anie za tonga iny. Ary tamin'ny 12 ndrava fa tsy ndrava loha akory. Lalana tokony ataon'ny 20 minitra ny elty iny. Ka zay 10 minitra very dada. Rindra za kaiky mianatra. Mbola za ihany ny tonga alohan'ny ato an-trano. Ka raha lahy iny izay momba azy ny tena ny lahy jerena. Eny e. Fanambarana tokoa anga ka tsy mifaka. Fa raha fitondrana aloha dia mitongilana kosa e. Dia ahoana? Inona no ataony lahy? Toy izy ny teny lahy e. Fantatra neny eo an-tsain'ny lahy io e. Ay ve fantatry dada ihany e. Ka inona indray moa zany no tokony hanohizako azy? Ary tonga dia ho tohizako avy hatrany ny resaka. Manomboka izao a, tsy antoka afa-tsy haiko lahy intsony aho. Ankoatr'izay, ny fitaovana sy ny vola isan-karazany ilain'ny lahy any am-pianarana. Ny tadiavy lahy izay ahitany lahy azy. Ory dada, klasy dia examen anie ahy. Mila filaminan-tsaina hiatrehako an'izany. Hitondra inona ho moa izay baka ny lahy e? Mba azoko fantarina kosa ary ve ny antony e? Nahoana ny ataony dada ohatran'izao e? Ataonao antso izay? Tsy haiko na fantatra lahy na ho diny lahy tsy fantatra fa tsy zanako e lahy. Dada! Manenenako aza ny namelona ny lahy. Tahak'izay na otriko dia mbola kely lahy. Fa ino ty lazainy dada e? Zany ny mariny. Ary teniko amin'ny lahy, raha tsy afaka lahy amin'ity taona ity, dia tsy afaka hampianatra ny lahy intsony amin'ny taona ho avy. Dada, okizay. Mafy loatra izany teninao izany. Tsy fananarana intsony izany fa efa tsy fitiavana mihitsy. Izay fandraisan'ny lahy azy ka. Mazava? Fa inona nefa ny fahadisoko e? Ary fangaha dia efa tsy zaka intsony dia ataonao toy izany a? Fa mitapininona ny sofina ny tsy maheno izay ny lasaina teo e. Tsy zanako e lahy. Ary na nireny laza efa fantatra lahy ihany fa tsy tia ny lahy satria zaza tsy niriny. Misy basy rangaha ao a. Maninona raha tonga dia tifirina ho faty? Ndry, vaka moa everiny lahy tsy vitako izany. Tsy misy antony tsy ahavitako an'izany mihitsy. Mbola kely dia efa saika nahotrika eo izany. Ankehitriny taterao ny fikasanao fa tsy maninona e. Mataty lahy? Mataty? Efatry nely e. Efatry nely ianao nikasanao an'izany. Fitao e, tsy maninona. Ary toa sa? Ary eta ty iny ary e. Fa tsy misy fa za ihany ny amita ny tenako. Inona tsy moa izany ny amiko? Inona koa moa ny ataoko eto e? Aleo za andeha. Isa. Roa. Tsy misy mihetsika. Fa izy zany? Hoe ny rangaha moa ny alalan'ny tenanay e, ambony ny tanana. Zay miseho 400 teo tonga dia korbako ny bala. Ary direct any atmosfera. Le 410 tapitrisana laina tany amin'ny banky ankeo. Aisa. Fa tsy misy faly ety maika ny tenanay a. Loza inona rety Irlanto? Ny loza le ty tsy misy ohatrany nanjohan'ity tovolahy ty teo a. Arako daholo engeny ny resaka ny fanaovana roa teo e. Tsy misy idiran'ny rangaha zany.
dia ahitany losera mariny lahy. Elary zany de tsy mitorapaka. Nde tario ny lalana misy ny fitoeram-bola. Angana. Eny tompoko. Opération OK. Ndo iala amizay zalahy. Ka inona ara ny azony lana zavana zany? Amiko dia lany namono an-dada. Arako anefa misy disadisa eo aminareo e. Rindra, elavi adaly e. Ka inona ara ny azony lana porofona an'ilay izy? Ny 410 tapitrisa lasan'ireo jiolahy. De veriny lafa vendrana ka azony lahadalaina. Ataoko ahoana ny tsy ino fanalainy lahy aloha ny vola 410 tapitrisa ary nafeniny lahy. Avy eo de niverina tato an-trano lahy. Tsy miala am'lahy ary lija. Nify le ty solony nify e. Raha zay ny teny lahy io mibasiny dada de tifiro ah. Fa so de veriny lafako boekentrina ary ny aty. Eo amin'io basy io aneny de tanany lahy e. Profony toaka ny tendany lahy zany. Zay ny polisy. Afatra amin'ny lafarany e. Mbola ifangaro sika se lahy. Tsy ahavelako vitavita foana ny raha ny dada zay nalatsaka lahy. Fantany elahy loarako, andanitra elahy zaiko. Tsy avelako raha tsy tafahisoka hatrany amin'ny farany laly le lahy. Fofoko mandrakizay ny any lahy. Rindra. Tsy misy arrangement le ty e. Tsy arrangement tadiaviko amin'ny lafa fanazavana amin'ny mariny e. Elaso ny polisy le ty mifanazava. Tsy nentinino ary indry nakotoraka izany. Dia voatana vonjomaika aty am-ponja ankehitriny. Maizina amiko ny tany aman-danitra ary tiavina. Mahiresa Litsa. Mbola isany eny didim-pitsarana ivoaka e. Ka na misy azy zany e. Dia ahoana ny fanadinako? Fa ela indray aloha raha Rindra ifampitady tanteraka tsika mitsamina. Esory ao an-tsainao aloha izany resaka valifaty izany e. Tsy mahasoa izany fa vao maika ara-pitsoka anao. Asa manoatra izay manisy ratsy anareo ny tenin'Andriamanitra. Ka tsy rariny izany e. Na tsy rariny azy e. Tsy ahitana ny rariny izany. Sady izany koa ny nafantaran'ny olona rehetra fa mpianatry ny tompontsika e. Tsy azo alamindamina fotsiny ohatran'izany izy io ry tiavina. Efa noaviko ray manontolo ve nipotika dia mbola ekekany ho ianao? Tsy kosa. Ka izany eny sitrapon'Andriamanitra ary Litsa e. Aiza kosa e. Lasa manara-posy manao izay tiany ataony ny ratsy raha izany. Tsy maintsy ampahafantarina azy ny tsy mety nataony. Dia verinao ary very Litsa fa amin'ny alalan'ny valifaty no anehoana azy a. Diso hevitra ianao raha izany. Ny tenin'Andriamanitra azy dia milaza amintsika fa tiava ozy ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Sarotra be izany tiavina. Kanefa dia mila manaikitsika ary Litsa. Tena mbola ho ela vao kristianina raha izany. Na izany aza ela ny fanapahan-kevitra ao e.
Tsy misy oatra ny mivavaka ny eo amin'ny fiainany. Andriamanitra rery ihany no manana vahaolona tsara amin'ny zavatra manahirana rehetra. Ary hono dia mba ahoana ary ny fanazavanao an'ireny kristianina ireny? Misy aza nge pastera nefa migadry voatana aty am-ponja. Ao, miaraka aminay ao mihitsy izy. Ie, tena misy izany ka. Mety ireny tena nanao fahadisoana. Mety koa no nendrikendriky ny olona fotsiny ihany. Fa ny tena marina dia izao. Misy lalan'Andriamanitra tiany hitondrana azy ao. Ohatra hoe ahoana? Ohatra hoe tian'Andriamanitra izy hitoro filazan'i Jesosy Kristy any am-ponja. Na koa varimbarina tsy ampivavaka dia entin'Andriamanitra mba hahatonga azy hiorina bebe kokoa. Ohatranao izao tia ny tompo hitodika aminy ianao, hanolo tena ka hivavaka, hitoro ny filazantsarany amin'ny tsy mahalala. Angaha mivadika tampoka aty amiko ny resaka. Ka maninona nefa izany ka? Zavatra mahasoa anie izany. Izao ary ataovy misy didim-pitsarana mivoaka sao dia izao dia afaka madidio Lija, ain'Andriamanitra izany. Saingy tadio fa manana ny fotoanany koa izy. Izay fa mahery izy ianao dia andeha aloha. Tadidio fa naiza misy anao dia mivavaka ho anao foana. Misaotra ary tiavina. Izay fa velomy ianao. Mandra-peo ny Lija. Ahoana ilay tiry izany re? Tena vahiny ety amin'ny tanàna ny akamo izany ka ohatra ny lasalasa saina. Nenay ilay ety am-ponja ny tany. Fa inona ny tena nahatonga ny tio ety? Sy problème ako rangahy izany. Dia tsy azo zarazaraina. Mandina rangahy ianao fa mahakamo. Za le tia manana bizina amin'ilay raha hiaraka amiko raha. Tonga dia an-tapitrisany ny any am-paosin'ny lahy. Dia izay etsika lasa izy avy eo. Ka ahoana? Aza fa nanao ronono atavy izany izay Ny vola le titony fasika dia mifataka. Gadro koa fa izy no ozatry ny fiainana. Raha tsy manana azy lahy tsy misy dika dia rahatry amin'ny fiarahamonina. Ka ny faharetako hijanonako ato am-ponja aza sy fantatro ka ohatran'ny olona tsy azoko mihitsy ianao. Tsy vaton'ny sakana leto izany e. Raha totra amin'ireo maraina sika mitsamby. Hiala eto. Itsoaka ve? Hoay le ka maninona? Ohatran'ny tena tsy tafy izany raha fataka. Aleo lamina. Dia nandray mandeha fotsiny ange le ty tonga dia milionera ary le ty. Aizarina roza. Eny fa mila eritreretina tsara izany. Izany be lesy dia mila mieritreretina be. Ero koa ohatran'ny kovboy mitatsaka. Tsy misy mitsatsaka izany eo raha zoika. Fa tsy maintsy mba mandinika tsara aloha vao manao zavatra. Dia dinio tsarariko. Fa raha toandro fitrery-nono lahy dia lozany omba miaka. Miandro amin'ny valiteny lahy. Matoa amin'ny kozy amin'izany amin'ny lahy. Dia fato fa mety havita tsara ilay opération miaraka amiko e lahy. Mbola hita eo ihany izany.
dia sahala amin'izay izay ny resaka ry tiavina, resaka sy fatako io. Ovy izany resan'izany olo izany taminao e. Voaniko maraina. Dia ahoana hoe ianao ny amin'izany ka? Ka izany no mahatonga haka ny hevitrako. Raha kosa aloha ry Liza tsy miombon-kevitra aminy amin'izany ako. Satria nahoana ho ianao? Satria tsy vahaolana ny fitsoahany. Faharoa manarak'izany izahay ianao vao tena voasazy satria mandika lalàna. Aleo ihany ry Liza miandrandrariny aty marina. Na ho afa-ketra aza indray azo efa vita teo ny fianarana. Mahereza re. Aza mora manary toky. Mino aho fa efa misy lalina tian'Andriamanitra hitondrana anao ka matoky azy ianao. Dia izay tokoa anga. Ary mba iza loatra ary nanatitra n'ity sakafo ity. Tsy tiavina aloha izy aza efa nilaza fa ho avy eo, sady raha izy koa tsy maintsy efa niona tamiko dia ho iza. Ho inona moa izany raha Liza? Ny anina hoanina sady enakisoa petit pois izy izany. Ary aleo aloha haka toerana tsara hakafizana azy. Aiza izany ry zandry? Oay, raha fataka marina le tiako manapa-kotatsy. Ary tena manakavara kely zandry enakisoa sy petit pois. Zay dia tsy mba saina akory ny akamatra. Alelo tsy izany ho anay fefa ela ny tenda ny tenanay ny tsy nolalovan'ireny Ka sakafoko anay ty? Aleo le tsy mba ho anay sady efa intaminy ny akamanlahy. Ary ty tokoa tiavina. Ina ary hoananao raha fataka? Tiako aloha kofa milay Manahoana Liza? Tsara fa misaotra. Ianao manahoana? Salama ka. Ary tohatra ny tezitezitra be ny ianao teo Ka tsy izany aho fa nisy vary naterin'olona ho ahy teo dia nalainy fataka fotsiny. Fa isa nanatitra an'izany? Tsy fantatro. Fa angano heverina fa tsy ho avy ahy Fantatro ka. Fantatro hoe ho avy ianao. Na dia mikasika an'le resaka isy fataka iny fotsiny aza ve dia tsy ho avy ianao. Terim-pandikely fananinona izany ary to misy taratasy kelikely ity ty anaty vary ty Taratasy? Mandehana hoe jereo izany ry Liza? Sady ohatry ny avaha zany ity marina tsy kary misy pozy fa ahoana raha fataka? Tena karapoko ty marina. So ihany fa nisy mpiambina teto akaikitsika. Fa inona ny voalazan'ity taratasy ty? Liza, antany alahy loarako, andanitra alahy zaiko, ary tsy avelako raha sy tafahitsoka hatramin'ny faran'ny lala lehilahy. Fofoko mandrakizay ny ain'lahy. Tanterako ankehitriny ny valy fatoko. Sony rindra. Tena irindra izany nandefa ny sakafo misy poziny iny hoa. Diso hevitra lara rindra. Tsy izany nihinana an'le sakafo. Ary satria tsy mety mino ahy alahy dia manomboko izao hifampitadisika sy alary ilay fofoniako. Namono biby tsy nahafaty alaka ifitoeran'ny rambony.
Efa maloty an'le teny dosiako ka dia aleo olotona tanteraka. Tena rita lehilahy ela rindra manomboka izao. Fa ina koa ty mampitehiry anao e. Sady izay tezitra ery. Arisana anaty tranon'ilay sakafo nisy pozina teo ka. Mbola le rindra ihany e. Dia fijanahary fotsiny tsy nahafaty ahy. Raha kely foana dia fasana. Lozinina rety e. Izay ny lalàn'Andriamanitra ho itiavana. Mbola fitiavana ianao no niarovana ianao. Marina izany satria voalohany raha izany nihinana ny sakafo iny dia efa vita ny amiko ohatr'izay. Faharoa manaraka izany anio alina ny kasany hitsoahana ny fonja. Maty anefa izy. Mandriam-piadanana ary fataka. Tsara ihany ala. Faly sahirana ankehitriny. Faly satria afaka maty idio. Sahirana koa anefa fa tsy misy hipetrahana. Nandritra izay andro nafahako izay dia tany an-tranon'ny namako foana no mipetraka. Izaho koa mbola tsy miasa raha teo e. Zao aty ka midonàna ampony etỳ an-jaridainana Taninarenina. Dia inona reny hevitra hoe rehefa mitazana eto isan'andro dia tazana tsara ny ilana andrefana Tananarivo. Tazana daholo iny 67 hektara iny, ny Rotodigy, iny fa nahatrany amin'ny rovana Ambohidratrimo aza. Androany anefa dia saronan-javona matevina izany. Olitery izany re, tsy kovoboa efa hitako ve lahy? Iza moa ty rangaty? Ohatran'ny olona efa hitako. Fa taizary. Ay le resaka 400 tapitrisa. Saika mony teny elahy tamin'izay a. Dia ahoana ty? Inona kozy? Nanao ahoana nefa ranolahy? Hoay marina. Tena le jolana nafitra tany an-trano tokoa ty marina. Inona moa ny idiran'le ty amin'ny fiainako e? Inona ary ty ohatry ny kivokivy ty? Ampahan'ireo fanateelana le tsy ny fiainana. Ka ny aniriny aza razoko tamin'ny maina. Akanjo sana le tsy zany a. Jereo manodidina ny lahy. Inona ny tazany lahy? Zavona. Marina ny voalazany lahy. Toy ny tontolo rako-javona le tsy ny fiainana.
famboly isavy io tsy hoela am'izay de ho hitan'ny lany tena tsara ny zavaboary mangina rangahy ianao a blème mako inge zany raha didy zaletsy no anarako a mpamatsentana amin'ny orinasa vaventy no endrika isalorako eo fiarahamonina farany tena marina tsy laraindany a basy ny penina noratako ary nyvatantenan'ny olona ny taratasy ikiorsany kendrena tsara mba tsy hivilavila ny soratra planina matipaika avokoa vao miainga ny action amina tapitrisatrano miady amiko maisy kitroko zany rangahy kozy no mekonlary zany re kozy ahoana e zao a tokony hanana fiainana mamirapiratra elahy tokony ho elahy le ajaina sy indraindrainy olona tokony ho elahy le manontany ory mila manindry elahy ry zandry amin'ny fiainana la de amin'ny fomba ahoana nefa ny atateraka an'izany e ka vonina lasa tsy vonina vonina ay jereo ny lany masoko a mpanjiny tsara mpanjiny zay de avereny zay teneniko tsy maintsy tafita avereny andrasary aloha jereko tsara ny masonao e tsy maintsy tafita tsy maintsy tafita tsy maintsy tafita anafaka ny lahy mitahotra sy ny debodebo mifamerimberena ny lahy zany anana ny lahy herim-po herin-tsaina avy tany lahy na de ny sarotry indrindra azy ty sosy entoany lahy roa etsy ariary iny a de mitsangana vo mpiara-miasa kaiky sika mitsamo manomboko zao omeko fonina koa elahy ifandraisantsika foana kay rangahy nahita asa somatsara ary tiavina zany ve isorina an'Andriamanitra zaniko ka asina le izy miara-miasa aman'olona manana magazay lehibe iray izay a ay mpamatsy hitana amina orinasa vaventy no ataony de manao ny asa rehetra izay tsara kosa zaniko de tokony mba ho karakaraina amin'izay zany raha tsika rehefa tsara tombona amin'ny asa ianao fangay ianao efa tena vonina be fa iova hevitra indray ve ty ianao ty tsy iova hevitra re za fa mba makatoko fotsiny ko tsy aleo ve re tanterana toy izay fa mitaritarika laveny a zany kosa aloha e de ahoana hoe ireo ray aman-dreninao rehefa vonitsika de mpanatanteraka fotsiny zareo ka ratsy ny fety aifanfiantratsika raha te hifandray karesondime eraketurnate faekoa emfete lamaku mukununintanana mialeta duani Miamanja ny fety miaraka amin'ny orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange
salama tsara fa misaotra tompoko. Fa inona indray ty tompoko ty e? Atsy hoe rindra fotsiny dia ampy ake e? Tsatsy izany? Dia ahoana ihany ilay resaka tandriny e? Efa mitebiteby be mihitsy any aho miandry izay valiny e. Tsy afaka miaraka aminao izany aho dokotera satria efa misy olona miaraka amiko a. Tiako ito sady tiany a. Raharahana iray teo koa efa atao atoato. Le Liza ve? Fa loza iny ty mahazo anao tiavina. Fa maninona ka? Olona tsy kitay tsy vary maina ohatran'ireny ve mba hakanao vady? Sady ery izy olona sisa mifonja alohan'ny fiarahamonina. Mba mieritrereta ihany tiavina. Ninona ilazanao azy dokotera dia tsy mampanina azy izany a. Tiako Liza. Mba olona nahita fianarana toy izao ihany ve ianao tiavina dia miankina amin'ny toem-panahy ny fitiavako ry dokotera. Fa tsy izay miseho ivelany akory. Fa ny toem-panahy nga mahavelona. Eritreretra izay nolazaiko anao izay. Mbola miandry anao ny foko. Tsoroko aminao fa efa ela ny tena tianao. Saingy izao borako taminao izany dia izao voasongo ny Liza izao e. Aza miady ny anjaran'olona re dokotera. Raha olona ray tsy tianao a dia mitotoko batavy. Izay fa lasa aloha. Tiavina, mba eritreretra izay voalazako taminao teo e. Izany a? Efa nieritreretiko tsara re dokotera. Ary efa voalazako anao teo fa izay ny valiny. Ataovy toy ny tanàna very sampy e. Manova mety. Ka tsy mety tsinona koa? Ataovy mety ho azy e. Na tsy mety aza. Tena tsy manaiky mihitsy tiavina. Mahasosotra koa izany. Dia lahy daholo ve ilay raha Liza no nahatonga an'izany? Dia lahy izay tsy kitay tsy vary maina iny fakofakon'olona. Tsy rariny kosa Liza. Taira fa ho hitan'ny lahy mahazaha ahy. Ary tsy hamelako raha tsy azoko tiavina. Izay ihany ny ainako e. Dia atakalinao an'iny tokoa ve a? Fa angaza efa niteny an'izany taminao e. Makamo izany tsy tiavina. Aiza tokoa moa ny alalako raha efa miaraka nareo? Liza, fa ino to lazainao e? Fa ianao ty ve adaly e? Ka tsy misy marika alalako an'izany tsinona ka? Fa dia efa olona tsy misy saina mihitsy ve za aminao e? Tsy manao an'izany aho a. Ary tsy hanao an'izany mandrakizay. Ianao no tiako dia ianao riry any. Ka mety aiza kosa ianao eo amin'ny toerako ry tiavina? Dia tena tsy matoky ahy mihitsy izany ianao. Eny e, matoky anao a. Aza matahotra ianao ry Liza. Tsy hamadika amin'ny fitiavanao naovinanaoviana. Izany a? Eny ary. Dia mandana amin'izay ary sakafo ny tsena rehefa toandro be ny andro e. Marina tokoa izany. Fa ianao nga tsy araka amiko? Mbola andamina andretoko ndreto a dia avy eo a makany aminao. Izay izany fa lasa ry a. Fa inona mihitsy ny tena tsy aritra lara rindra? Ary tena mbola hifangaro amiko laha fantao ange. Aleo raha nga hifandray kely mihitsy a. Dia izay hidonany any ipoahany. Aleo ameriny eo ihany. Lasy Liza. Masina aloha mahazo azy. Amin'ny maha olombelona tokoa dia tsy maintsy tratra amin'ny salasalana toy izany. Andriamanitro, ataovy mahatoky ahy Liza. Za koa homendrika izany fahatokisana izany. Dia ho totoza soamantsara ny endra rahanay.
ataovy tonga mpanomponao koa izy. Ny zavatra rehetra dia hainao. Misaotra Tompo, dia ho voninahitra ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia amin'izay aloha ampirina andreto gondreto. Lasa jiolahy rainta miaraka amin'ndraty sady etsy an-drano nefa vita somatsara andraranay. Raha zao ataoko zao tokoa no fantatry tiavina. Angamba dia asa foana na hoelana hoaingana nefa dia tsy maintsy fatany marina. Fa tena jiolahy maty anina koa ty raha tsy tika. Aiza ka tena tsy miainga marina ny action raha tsy efa mari-potitra daholo ny loharam-baovao rehetra. Amin'ny 12 latsaka fefany izao ny fotoanako amin'ny anaovana ny action eto. Dia itsy makazay amin'ny karanara itsy natao lasipatra androany. Tsy mihodina maran'izay raha tsy amina tapitrisano azaina. Ity ny opération faefatra ataoko. Lohatelo talohan'izao dia efa niodiody tety izay. Katoka tsara ny amin'ny 12 latsaka fefany. Ty eto izy fatamy. Maro-potoana hatrany ny lahy. Aminy tokoa dia sarobidina ny 2 minitra aza. Eza ny poziny raitra dia raitra. Saingy tsy misy mahafantatra dia basy isan-karazany any anaty palitaoany any. Aiza izy zany ry zandry kely a? Vonina tsara? Tsy maintsy tafita. Tsy maintsy tafita. Lasa amin'izay ary. Isa, roa, telo, action. Lazao amiko marina ry Lisa. Inona ny asanao? Karena efa voambarako anao reny. Zaho afanandalitra. Manao asanjolahy ianao. Mpamosavy mandeha alina aza ny olo misy mahita e. Aiza ny avitako an'izany ry tiavina. Za zay bonaika be ty. Mbola sahanao ihany no mandainga amiko. Mifona ry tiavina. Marina voalazanao. Lasa jiolahy. Andraso fa ho tantaraiko anao no nahatonga an'izany.
ary masonandro androany sa zavatra taonao zandry Lisa. Tena androany sisa ry tiavina. Misy opération anankiray izay mantsy efa nomaninay atao. Tsy misy andrasandrasy zany e. Atsaro anomboka androany zany. Dia tsy tanety may tsy vohitra firehitra. Tena androany marina sisa e. Matahotra ary Lisa. Tena tsy haiko izay lazana ny tenako. Faraontsana tanteraka. Ory Lisa, ianao ve dia tsy mba menatra n'Andriamanitra e? Ary androany sisa hoy ianao, koa maty any. Aza dia raha tsy eritreritra ohatran'io re. Aza manjery ny andro lava ianao. Dia tsy ho tsapanao ve izany teboteboka izany e? Lisa, aza mandeha re. Ka tena tsy afaka mijanona ho amantsy aminao. Eny ary, rehefa izay safidinao mandehana, miandranao eto ary andalika hivavaka ho anao mandrapiferinao. Aza dia mandrera tena ohatran'io re ry tiavina. Izay fa lasa aloha. Amin'ny 3 tolakandro ny fotoanako amin'ilay namako. Lasa Lisa. Andalika hivavaka mandrapiferiny. Matahotra mafy aho zany. Lasa mihitsy le ry a. Aizaka lasa manana tranom-barotra lehibe amin'izao fotoana izao. Ny haingo amin'izany manga fotsiny. Tena tsy mampino hoe raliza ny lasa ohatr'izao. Inona nefa moa dia rarahiko an'izany. Samy manana ny fiainany io e. Ny azo hoe kiala tiavina tsy mety aty ny tena mampiasa aloha. Sa andehanako any amin'le falehan-dada? Le vaza mitapitapy raha rindra fa lasa ny voakaly eo laha. Zay vao ataon'ny olona hoe dokotera ny voakaly. Po! Aza hitako marina. Zay Espagne ray koa ve lesiny tsy tidy. Aleo totoko batavy. Eto raha ditsa. Aiza fotsiny fotoanantsika. Mifonina ny lary ara-pitsy hoe tsy maintsy tafety sika. Tsy maintsy tafety sika raha ditsa. Misarakarala n'izay rola. Elakela tranatranona le.
tany amin'ny faritra Levilona nataony opération. Nezahako nahodikohodina lavitra ihany aloha ny lalako e. Raha ny fahafantarako azy dia efa tena miely be vaovao ao amin'ireo polisy ireo. Ary mahafiry izao e. Amin'ny 10 alina izao. Tena azo antoka amin'izay fa tena misy polisy roa manaraka indray manao fanamiana, indray kosa manao akanjo tsotra. Eto ny faran'ny fiainan'ny Laralija, ozy tia marina. Tena matahotra zany. Dia inona ny hevitra e? Andriamanitra, ampio aho. Mba vonjeo aho amin'ity indray mandeha ity. Raha tsy ao anatin'ny vady ireny tia marina tena tsy manala ny tady an'Andriamanitra. Tsy maninona izany e. Aleo tara toy izay tsy misy. Raha afaketo kosa Andriamanitra, tsy hamerina an'izao asa ratsiko izao intsony. Ary hivavaka ka hanompanao. Eto dia aiza indray ny alehako. Aleo mitsofoka aty amin'ny fasana aty Anjanahary aty aloha e. Aleo somary manjoky ihany rehefa mandeha. Zay. Tsy misy tahotra intsony ty marina. Tena, hoy marina. Tena efa ireo akaiky ireo ny polisy. Sokona nanambato aty. Tsy misy manaiko azo moramora zany rangaha. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafita. Rehefa nanatona. Ary inona zany fofonareko zany? Marina tsy misy olona mifokarongony eto amin'ny manodidina eto. Ye, tena retsy alolo kely retsy. Raha mandrosondroso kely eo aho zany dia hitan'ireo. Aleo anepoka eto aloha. Aleo eto ambanin'ity fasan'ity. Sady misy tatao aniva kely ty. Tena tiry izy zany a. Iny le polisy fa manantona. Zay vao tratra marina. Tazotazony ihany ny fofonay Laralija sao reny eo a. Tena eto akaiko mihitsy izany no mijoro. Andriamanitra, afeno azy ho tratra. Tsy mivalaza. Lasa nanantona an'ireto fokarongony. Rehefa mifanjevo. Ary aleo miemotra moramora amin'izay Laralija. Angiakangana lahy. Zay. Kely sisa. Etsy ampitany arabe tsy misy elakelatrano. Kely sisa. Zay. Avitra marina. Ary aleo manakilaika amin'izay lahy. Nefa aza mbola misiko aloha raha tsy tafavoaka ny ala. Zay efa tsisy nanaraka intsony. Misaotra ho Andriamanitra. Amfiry izao. Amin'ny 2 sasany alina. Ary mba nanahoana azy zay Radita. Aleo aloha fonena ihany karainy. Aiza moa ny numero anteo? Tiako ka. Zay. Allo Radita. Aiza ianao zao e? Tsy misy fikany amiko zany. Sarina tanteraka. Efa tena akaiky any polisy. Aza manary toko rangaha. Tsy maintsy tafiditsika. Tsy misy fikatsony lesy-bandy kely. Radita. Inona ny azoko atao hanampinanao e? Toy izany fiainana rehetra. Ny atapitra treto.
Radija, mivavaha letsy e. Zay no avitra farany. Mivavaha aho. Andriamanitro, tahi Radija. Feombasy. Mianjera ny telefona. Radija. Allô Radija. Maty ve Radija? Tsy misy azoko atao. Ary aleo toy zanatra ny aloha ny fitsoahana sotra retiko hoe hoy teo ihany izay toyiny. Tena fahamarina, tsy ahamerina tsony. Zara aza afaka tamin'iny. Mirehatra ny jiro ato an-trano fa tsy mbola matory ary angaty avina. Aleo atsoina amin'ny telefona fa tsy tondonina e. Zay raiso e. Raiso. Zay fa nandray. Allo tiavina. Zany re iana fa eto ambavady. Lisa, tafaverina soma tsara ihany ianao. Sotranao Andriamanitra. Moramora aloha ianao sao dia manaitra amin'ny manodidina e. Andao any an-trano. Ansika miresaka. Zay. Ary aleo ikatona tsara amin'ny varavarana. Tiavina. Zay. Mifono aminao avadiso. Rehefa tonga ianao dia izay ny zava-dehibe amiko e. Faliko aho rehefa tsapanao fa tsy netiny nataonao. Tsy hamerina tsony ary Tiavina. Tena saika nanaraka hatramin'ny haiko iny. Ampy izay. Aoka izany ho any. Mipetraha aloha fa haka ny akanjo anao ah. Tiavina, alohan'ny zavatra rehetra andao aloha sy tia vavaka. Marina tokoa izany. Raha eo mamela ny heliko fampanota. Indra tolotra anao ny tenako ka ny andro rehetra sisa iainako dia hanompoako anao. Anao ary ho mpanomponao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly ary Lisa. Misaotra anao Andriamanitra. Zay fa andeha ny akanjo anao amin'izay aloha. Mandeha tokoa fa maimbo be reto sady mangatsiaka zany e. Raitra ny fety. Aiko ampiantso atsika. Raha te hifandray. Karesondime. Ereketurnete. Faekoa bemfete. Lamaku. Lamaku. Mialeta Luani. Miamanja ny fety miaraka amin'ny Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange.
Lisa, tia misy gazety netiko avy tany an-tsena raha maka ianao. Sady toa mampiorokototra ny lohateniny a. Ao hoe jereko. Ty. Azafady eo vakiako. Fifampitifirana teny amin'ny rotodika. Matradita. Tena nivoaka sady le vaovao marina. Ary aleo aloha vakiana. Inona ny lazainy ao Lisa? Mba vakio mafy moa ianao e. Ka inona moa fa tsy resaka sanjiolahy e? Maty voatifitra ny mpitandro amin'ny filaminana teo amin'ny lohany izany raha didy izany rehefa avy mifanenjehana nandritra ny ora maromaro. Dia nolazainy ahy tokoa fa tsy mbola tratra hono namandray atao hoe zandrikely. Dia hoe vola 200 tapitrisa ariary ny nangalarina teny Ampefiloha. Raha zany marina. Nefa maty iny izy. Dia izy indray nilaza momba any. Na dia olon-dratsy rain-tany aza raha ditsa nisy lesona azo nitsoahana ihany teo amin'ny toeram-pisainany. Nanana heritsaina izy. Nahoana koa moa no iondrodava eo amin'ny fiainany. Tsy maintsy tavita. Anafaka ny lahy mitahotra sy ny tebotebo mifamerimberena ny lahan'izany te izany ho izy. Anana ny lahy herim-po, heritsaina. Avy tany lana dia nisarotra indrindra aza. Misaotra raditsa mandeha am-piadanana. Fa na izany aza tsy maintsy hisy ny famotorana. Andriamanitro ampio mba tsy ho tratra. Nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao faninao. Ary tsy misy vaovao afaka ohatr'izany ve? Ianao toa ohatran'ny variana mandeha feritreritra fotsiny aoko. Andraso fa hijereko ianao e. Sa resaka momba ny fandrahoan-tsakafo? Ka zaza efa nitsenako. Ka atao rapitso indray ka? Fangatsy ianao raharaha indray ty ianao no mamonjy mipetraka e. Lisa. Ahoana tompoko? Asa manany ihany moa e. Jereo. Hitanao tsara izany nefa raha ndreny jolaran-dahindre. Dia mbola noho andreny asa ratsy ireny avy ianao? Tsy ry tiavina. Be izay vitsy izay. Tokony omeko anao fa tsy amerina intsony aho. Ary vavaka manomboko izao. Fikasana tsara izany. Dia hono ahy e. Ahoana? Dia ahoana tokoa moa izany io tranombarotra naorina tamin'ny alatra io? Sa aleo izy eo ihany e. Toizantsika foana mivarotra. Sa ahoana ho ianao? Dia ho ankasitrahan'ny tompo ve izany? Aleo re toizana foana aloha e. Amin'ny sisa fotsiny tsy atao. Etsy an-tanin'izany hanonitra ny ratsy vitako hatramin'izay a. Nevitra Lisa fa tena tsy nahita ilay fanafodina izay ny dokotera mihitsy ange. Tsy fahasalamandrina kely sanantsika nefa miamby ihany. Ka na za koa zany efa tena bavaky e. Dia inona ny hevitra e? Dia tsy haiko. Za kosa aloha tsy dia heritreritra hoe hoentina any amin'ny rindra io zaza io e. Na za koa aza aloha e. Ary raha hoentina e. Dia iza amintsika nitondra azy? Tsy izarery kosa aloha e. Nefa koa aloha tsy ho zay e. Hitanao ihany ny fifandraisanay roa lahy. Dia tsy misy akoatra n'iny nefa ve? Ka nisy very tiavina dia hisy hevitra an'izany e. Maninona andao ampanginina ny ambipo rehetra e.
Zay asalaman'ity zazy ity no atao. Ndao ariko. Nefa alohan'ny andehanana any aloha dia oksika hivavaka. Manino ty zazy ty no rasana marary be ohatran'izao entinareo aty amiko e. Fa nareo ve materitseritsy? Efa nentina tany amin'ny dokotera ihany ange izy io fa le fanafody mihitsy tsy nisy e. Aiza hoe izany taratasy mpanafody zany? Ty dokotera. Ie. Io kosa aloha tsy misy mihitsy io fanafody io amin'izao e. Ato amiko aza boaty iray fotsiny. Ay, misy ato aminao. Misy tokoa madama saingy. Saingy ahoana dokotera? Izany hoe ahoana re le lafina re faladianao dokotera. Aina ne izy ty e? Zao no izy e. Misy dia misy tokoa io fanafody io ato amiko. Tsy amidiko aminareo nefa nasandaina vola fa itiavana ny sambany. Ahoana tsara hoe dokotera? Fa ino ny tela zainy larindra? Zany ho ahy. Omeko anareo mamaim-pona io. Sandaina vola io fanafody io raha toka manaiky lahy ny anome antiavana. Tsy vany lahy. Ambaraky ny ankehitriny mbola moramora ianao Andriamatolija. Moramora ihany sao dia ahitan-doza. Tena tsy vany lahy rarindra. Tsy haiko aloha na vanina na tsy vanina. Safidy nomeko anareo. Na ny ain'ny zanakareo na tiavana. Tsoroko aminareo aloha fa io fanafody io ihany no afaka hanasitrana ny zanakareo. Temba manaky an'izany ve feo fieritreretanao dokotera? Manao anao tsy ho tratry ny aloka mihitsy ianao zany a? Na manaiky izy na tsy manaiky. Ary na aloka koa na aloky ny vitsika koa aza. Inona ny asako saina amin'izany? Dokotera rindra. Valy faty ve zao ataonao amiko zao e? Fangana tsy ary tena nanao ratsy ty lahy. Zay andrasany lahy azy e. Ely zany e. Ka hoana? Tsy avetrano valiny dokotera. Fa mety mbola hoeny rapitso tadio anefa fa aina no vonjena. Ka raha ela fanapahan-kevitra nareo dia tsy maintsy amoiny menaky ny ainareo. Tena tsy vany lara rindra. Rindra letsy e. Olte, zaza tsy manatsiny ane io e. Fa sao mihevitra re lahy fa raha anao teny malefaka toy izany dia anaiky ahy. Sana aty. Mandehana aloha mody. Sainy tsara izay nolazaiko. Hita eo varavarana. Hitako io lety e. Tsy mitapona akory ny masoko. Falozeny ny testi-avina. Dia inona ny hevitra amin'izany? Sanatria kosa aloha raha naky an'izany. Fa nahoana izany rehetra izany no miseho amiko e. Nahoana? Sao dia mba tsy rariny kosa izao e.
mangovotra ny lohaliko fitiavana. Aza manao toy izao anao ry Liza. Mangety tia marina. Aiza ny lalako mbako e. Andriamanitro, very tanteraka. Tsy hitako izay ho sarangotana. Ampio aho. Vonjeo riana kely zanako. Any tsy vitan'ny olombelona hono hainao Andriamanitra atao. Tsy avelako ianao Andriamanitro raha tsy tranonao ty zazy ty. Hanompo anao ania ary hanompo anao mandrakizay. Andriamanitro, mandrafo aminay. Sy trano zina. Aseho ny voninahitro Tompo. Amen. Mandeana aloha maka rano matomato sotrony. Ie, sady tena mangetaheta tokoa izao a. Eny ary aloha e. Tsy verina any amin'ny rindry zany aho e. Takiko ny rahasoan'i Jesosy Kristy Tompo izay maty solo aho teo ambonin'ny hazo fijaliana ho fanasitrana n'Andriana. Ary misy fanantenana ho anao any am-paran'o Jehova. Zanako mahafinaritra va Efraima? Zaza malalako va izy no dia fatra-pahatsiaro azy isaky mitezitra azy a? Mamiletsirlitsy izany teny izany a. Lehibe ny fahasoavan'Andriamanitra fatao anatin'ny famoizam-po sy fahaverezan-kevitra tanteraka no mivonjeny. Ankoatran'ny halehiben'ny fitiavany, tiako ianao Jesosy. Hanompo anao ary tsy hala aminao tsony. Ndi. Ary rehefa mandeha sady misy eritreritra dia tsy tsarona akory ny alavitra ny lalana. Efa hitsy aloha hitsy ny sapana ny sambaina. Maty teny Soanetanana ilay fiara nandehanako ka voatery nandeha dia-tongotra. Tsy manino izany e. Sady misy eritreretako an'Andriamanitra ihany koa. Ho faly ery izao izy mianaka rehefa tonga any aho. Napakako rivotra ty ambanivohitra mantsy zareo raha vata amin'ny voasitrany rina. Oay, loza marina. Namantana any amin'ny antsana lalitra ny fiara. Nivadibadiky inefatra vao nijanona. Marina tsy maty izay olona tao anatiny. Aleo aloha hojerena. Nefa sao dia tokony andro olona etsy ananiny etsy any aloha vao hoeny. So mantsy lasa tafiditra vavolombelona eo ka holoza. Tsy maninona fa aleo hojerena e. Vonjeny ty. Ndao mantsy mba misy vao avitra ihany. Dia ahoana ny ahafahana mamonjy an'izay ao anatiny ao? Peritra be le fiara. Eto ka. Olona ray ihany izany ny tao. Ary to irindra. Tena raha rindra marina. Lay ny fofony aiko. Tena aleo rangahy lahy eo ah. Aleo hitan'ny havany eo. Nanao ny tsy ho tratry ny aliko reny. Nefa Nefa ohatran'ny teny nainay izany. Aleo rangahy hoe. Raha izay taniko izay sahaza ho any lahy zao.
marary amarina. Aza mamala raha ny ratsy ane hoy ny tenin'Andriamanitra e. Raha ny vita ny raha rindra tamiko koa zany hoe tena efa mba be ihany e. Dia ahoana ry zany e? Tena tsy hitako izay atao. Eto ampelantanako ny hain'ny fahavaloko. Raha i Andriamanitra ry teo amin'ny toerako, inona mety nataony? Tsy maintsy honena azy izy. Eny ary za koa ane mba adala fahiny e. Noho ny tenin'Andriamanitra dia ho vonjeko izy, hosotoniko ary ho batainiko etiko ery ambony ery, endrasana fiara hitondra azy any amin'ny hopitaly. Dia avy eo mampandre ny fokon'olona manodidina hiambina amin'ny fiara sy hampandre manam-pahefana. Tsy adinona ny miantso telefonina azy mianaka ilazana ny zava-misy. Aleo ary atomboka so taretra ihany e. Mifampiresaka mihitsy zay roalahy nandritra ny fitsaboana azy fa mifampijerijery fotsiny. Samy sadaikatra e. Izay zavatra tena ilaina ifampiresahana no lazaina. Efa azo lazaina fa salama tsara ilahy zao rindra. Andeha amin'izay zay. Andeha Liza. Lozako marina. Inona reno ataoko e? Mienatra azo mafy aho zany nefa. Liza, azafady aloha letra e. Mijanona kely lesy e. Tsy efa sitrana ve lahy e? Efa vita koa ny aditoko. Aleo zay andeha. Liza, inona ary mbola ilainy lahy? Liza, ino hoe aloha izay lazainy? Mihainao lahy re. Liza, mifona letra e. Tena mandadilady. Tsy netiny nataoko an'lahy. Manino lahy tsy miteny? Mbola tezitra amiko nga? Eny, rariny aloha ny an'lahy. Nefa mamela letra ny atsoko. Liza, efa mifona sy nadadilady taminao izy. Mamela azy. Tahaka namelan'Andriamanitra ny helontsika amin'ny Kristy. Sady tsy ho very tsy ho pirahala zany nareo e. Mitsangana sery rindra. Mamela ny sia. Misaotra letra. Amin'ny maha-olombelona dia sarotra amiko zany. Fa noho ny amin'ny marahany Jesosy Kristy izay ny maty namonjy antsika teo ambonin'ny hazo fijaliana dia ampanginiko ny ambom-poko rehetra. Mamela ny sia amin'ny foko manontolo aho. Misaotra Liza. Ary ny riko dia mba handora ny se tena ho an'ny tompo manomboka izao. Ary ny tsy veriana n'ireny taloha ireny intsony. Marina izany tenin'ny Liza izany rindra. Atoloran'ny tompo ny tenanao. Ataovy ampy izay andro lasa nanarana sitrapo izay. Miovary ary ny toetra ratsy taloha dia mitafy toetra vaovao. Matoy ianao avitra soamantsara tsy maty fo amanaina tamin'ny loziny dia mbola fitiavan'Andriamanitra anao zany. Antson'Andriamanitra ho anao zany. Mibebà ianao ka manolora tena ho an'ny tompo. Ny amin'ny Liza indray
fitaovan'andriamanitra izy mba ampiekeny anao fa na dia nanana ny voninahiny sy ny fiandrianana azy Jesosy Kristy dia nanetry tena ka nidina dia ty amin'izao tontolo izao famonjenantsika mpanota. Mankasitraka ry izy mivady, ny andony lanitra sy ny jirony tany any eo aminareo. Andidy ahita ny tononareo ary ikapa ahita ny vaniny. Olona velona dia ho tain'Andriamanitra. Raha amin'ny resaka feno fitiavana ny lazainareo dia tsy misy taolana tsipona faikany aloha fa toy ny vary amin'ny ronono tondra tantely ka tokony omeko. Tsy misy avelona koraraka tany ireny. Io va ankehitriny ka ahay amindra eo amin'ny fiainana. Ahay andinika sy eritreritra tsara izay hitondrako ny androko rehetra sisa. Ary anompo an'Andriamanitra ihany koa. Anerako ny lasa ratsiko rehetra, misaotra indrindra. Tsara izany indrindra. Ny tompony anafiry anse, hitana ny finono se tsy ho faty fa hijoro hatrany. Endre, zava-tsy ho amiko indrindra ny hevitra ao Andriamanitra. Akory ny hamaroany isany. Raha nisy aza dia maro isa lavitra noho ny fasika izy. Jehova, aza izahay. Aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Tia ihany lalay fofony aiko. Natolotry ny Orangeko. Natolotry ny asem radio anareo teo. Ilay ny fofo ny aiko. Tantara indray miseho no soratany Razafy Mandimby Diarantsoa. Novelomin'ny tolotra miaraka tamin'ny Solofy José Sinofy ary Bob Thierry. Nandray feo sy nandrindra raha teknika Ando. Nanatontosa Solofy José.